Faly miarabantsika tsiraray avy ao anatin'izao mofo dimy sy hazandrano roa izao. Ny teny soatra masina izay voakitsika androany dia ao amin'ny Ohabolana 7:5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Matokia an'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Matokia an'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Be deaibe ny olana mitranga eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fifandraisana amin'olona, amin'ny mety ao an-tokantrano, mety hoe zavatra rehetra manodidina anao. Ny tena olana tsy hoe raha anina na raha anina, fa ny tena olana dia ny fon'ny olombelona. Ny fon'ny olombelona ao ny tena olana. Izany no natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe alao haringana daholo ny olona sy ny biby tamin'ny andron'i Noa. Satria izao ny filazany azy hoe ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Nomen'Andriamanitra fahalalana ny olona, dia avy eo dia ao amin'ny fon'ny olona niditra daholo ny faharatsiana rehetrarehetra. Ahoana ny voalazan'ny soratra masina mifandraika amin'izay? Izao no lazain'i Jesosy Kristy amin'ny Matthieu 5:17 hoe fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonoan'olona, ny fitsangajangana, ny halatra, ny ampangalainga. Ny zavatra ratsy rehetrarehetra dia avy amin'ny fon'ny olona. Ny fon'ny olona na ny fanahy koa matetika mitovy ihany izy ny filazan'ny soratra masina araka io Ohabolana 7:5 io. Ny fon'ny olona na ny fanahin'ny olona rehefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia lasa mandray zavatra ratsy. Ary io zavatra ratsy io mivoaka avy eo dia lasa sain-dratsy. Misy fiantraikany amin'ilay fahalalana zany ilay izy rehefa avy eo. Satria ny fo dia natao hifandray amin'Andriamanitra. Ny fo na ny fanahintsika, izay nanaovan'Andriamanitra antsika hoe fanahy manana saina ary mipetraka anatin'ny vatana, satria ny fanahy nataon'Andriamanitra hifandray aminy. Rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona dia mazava ho azy fa ny devolony mampiditra zavatra be deaibe ao. Devoly izay tsy tia an'Andriamanitra, devoly izay tia hanapotika ny zavatra izay noharian'Andriamanitra, satria tezitra mafy amin'Andriamanitra izy. Saika hanongana an'Andriamanitra, saika hakantoeran'Andriamanitra izy dia nazera tetỳ ambonin'ny tany. Tezitra izy dia izay zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tiany potehana avokoa. Ary rehefa fon'ny olombelona mihitsy tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia izao ataony ny devoly amin'izay izay azahoana toerana be deaibe anatin'ny fon'ny olona, dia araka ny tenin'i Jesosy teo hoe avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy. Na dia manam-pahalalana be ary ny olona, na dia nandrato fianarana be ary ny olona, ilaina ny mianatra, ilaina izany amin'ny fiainana andavanandro. Fa izao rehefa amin'ny fon'ny olona mihitsy tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia hiteraka zava-doza eo amin'ny fiarahamonina eo amin'izao tontolo izao. Ohatra fotsiny teneniko aminareo hoe olona manam-pahalalana ingeny no nanamboatra an'ireny basy ireny, dia avy eo dia hamonoana olona ilay izy. Olona nianatra, olona nandeha tamin'ny rato fianarana be no nanamboatra an'ireny karazana fitaovam-piadiana famonoana olona ireny, ny bomba ara-simika, ny resaka ara-biolojika, be deaibe ny zavatra eran'izao tontolo izao. Vokatry ny fahalalana ratovin'ny olona izay tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia be deaibe koa no manararaotra nytony fitaovan-tserasera tsony, fitaovam-pitserasera tsony mba entina ampitana zavatra, entina anaovana piraty ihany koa, entina anapotehana zavatra be dabe. Misy zavatra tokony tsara vita ao anatin'ilay izy fa satria rehefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona, tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra fanahiny, dia mazava ho azy fa ny devoliny mampiditra sain-dratsy ao. Fa na dia misy koa ary ny olona hoe makany am-piangonana dia aminy dia rehefa mivavaka dia hoe mba ho tahiana, izay fotsiny mandeha amin'ny saina fotsiny izy fa ny fanahiny tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra. Fangataham-pitahiana ny antony ivavahan'ny olona matetika. Fa izao no lazain'ny apôstôly Paoly fa ny olona izay araka ny nofo ihany, izany hoe mandeha amin'ny saina fotsiny, na dia makany am-piangonana ary izy, na mety koa izy hoe tsy mino an'Andriamanitra. Ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra. Fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Rehefa tsy voavaly olana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fanahintsika na ny fontsika
de mazava ho azy fa na de iresaka amin'ny ara-tsaina eo ary ianao manazava na ezaka koa ary izy a mba hamantatra koa mba manatrika ihany izy mety fotoana isan-karazany any am-piangonana ezaka izy mamonjy fotoana isan-karazany itseroa fa zao rehefa mbola tsy mifony mihitsy aloha ny voavaha le olana anatin'ny fony de zao rehefa miresaka zavatra ara-panahy ianao de zao ny zavatra ataony fa tsy voatery ho zany ange tsy voatery ho zany aiza misy an'izany azavao ary hoe zany e nazy raha vao tsy voazava amin'ny saina de tsy misy ny antony tsyna ny antony andanany ivavaka ny antony nitadiavana an'Andriamanitra de notahina ihany raha vao miresaka hoe ahoana ny fifandraisana amin'Andriamanitra de aminy zany ny olona rehetra de tokony afaka mifany amin'Andriamanitra daholo tsia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rery ihany no ahafahana mifandray amin'Andriamanitra raha mandeha amin'ny saina ny olona de miodikodina eo ihany izy fa tsy ho lasa lavitra mihitsy na de mandeha mivavaka ary izy na de manao zao activité isan-karazany zao ary izy de mandeha amin'ny saina ihany izy mety hoe mpihiry izy mety hoe mpitendry zava-maneno izy mety hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba isan-karazany be dehibe no miteny an'izany ho Jesosy Kristy ho avy ny andro zay tiana ny olona hoe tsy efa nanao asa maro tamin'ny anaranao va zahay tsy efa nanao an'izao niaraka taminao ve zahay de ho Jesosy Kristy hoe tsy fantatra akory ianareo satria tsy nanomboka tam'le fotoana zay tokony nanoloran'ny tena ho an'Andriamanitra be dehibe ny olona mety variana mety kodina ohatran'izany tahaka izany tantarany zanak'Israely mba azonareo an-tsaina moa ny zanak'Israely lalana tokony 12 andro ny lalana tokony nalehany tao amin'ny désert fa no le mentalité 7 taona izy niodikodina teo ihany tahaka izany koa ny olona zay mandeha amin'ny resaka saina zay olona mandeha amin'ny resaka saina de aminy de hoe tena rehefa tsy voazava nyity de tsy izy zay tsy mizy izy zay de miodikodina tahaka ny zanak'Israely eo ihany mety izy tsy mino an'Andriamanitra mihitsy fa de eo ihany fa ho avy ny fotoana zay raha ny eto ambonin'ny tany afatesanaranofo zay tsy maintsy ho lalovantsika rehetrarehetra zany fisarahana manofo sy mifanahy zany de rehefa ho avy zay fotoana zay de eo izy voagaga hoe hoay aika any fahaverezana mandrakizay ke ty misy anaty zava-doza tena zava-doza noho zany de mila reglena io fifandraisana amin'Andriamanitra io be dehibe nge ny olona tena ataontsika hoe tena reglo izy safady am'le teny vary amin'anana reglo izy amin'ny fiainan'ny fiarahamonina izy tsy mangalatra zany izy tena olo marina izy olona manana ny vady aman-janany manaja tsara ny vadiny izy mamelona tsara ny ankohonana izy tena mety manao ny zavatra tsara rehetrarehetra mety hoe tiany olona izy fa izy tsy nanaiky an'i Jesosy Kristy hoe io ny vahaolana io ihany no ahafahana mifandray amin'Andriamanitra io no nasian'Andriamanitra tombo kase io no lay Messia vahaolana izy tsy nirarahany zany rehefa maty izy aveo de any amin'ny fahaverezana mandrakizay olona tsara fanahy tsy mino an'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay tsara fanahy amin'ny olona zay ny fijerina azy fa rehefa tsy mirarahan'i Jesosy Kristy ianao de fahaverezana mandrakizay zao nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 9:17 ny fanahy ny mahavelona zany hoe le fanahy vita fihavanana amin'Andriamanitra io zany ny nofo de tsy mahasoa na inona zany hoe mandeha amin'ny saina zany io tsy mahasoa na inona ny teny zay nolazaiko taminareo de fanahy sy fiainana avy amin'ny tenin'Andriamanitra io misy aina ao velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra sady fanahy no fiainana avy amin'ny tenin'Andriamanitra io no atonga ny fony olona tena atsapa hoe tena mila fibebahana izy ny fanahy masina no ampiaiky azy ary de ho hita ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra toriana ny fanahy masina mikasika amin'ny fony olona de hitodika amin'Andriamanitra izy am'izay fotoan'izay de ho marina aminy ty teny hoe matokian'i Jehova amin'ny fonao rehetra satria fa vita fihavana amin'Andriamanitra izy fa za miankina amin'ny fahalalànao de avita zavatra ihany eto ambonin'ny tany fa saingy voafetra eo ihany zany ary raha ohatra ary ka tsy vita fihavana amin'Andriamanitra de mety ampiasain'ny devoly mihitsy ary zany anapotehana ny olona manodidina anao sy ny zavatra manodidina anao ary amin'ny farany izy devoly hoe efa vita daholo zay fanapotehana an'izay manodidina anao ianao am'izay no potehana mandrakizay amin'ny afo be tandremo mifonao hoe Andriamanitra tsy azo ifandraisana raha tsy amin'ny fanahy ihany ny fo sy ny fanahy ekeo Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao angatao ny fanahy masina anazava aminao zay tokony ataonao
fa Jesosy Kristy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany. Angatao ny fanahy masina anazava aminao ny zavatra rehetra. Tahiny Jesosy daholo ary anao ny fanapahan-kevitra, tsakitsaky tsara izay mofo diny sy hazandrano roa ho antsika androany izay.